za koa lehibe ny mpanoratra tamin'izany zany ny contacteko ny gouvernementa ny mauriciane fa izy moa ny teny hoe tsy maintsy mitady olona hitory an'io de i Koufali Daya tany a Maurice tamin'ny fotoana io de niantso azy hoe torio io rangahy io de tonga de nitory naka-avocat izy nitory any Mamiravatolo mazaka fanaka laza sy teny hoe nanondrana volamena tany an-dafy miaraka amin'ny Koufali Daya miaraka amin'ny sarinay sy Koufali Daya de zandroko izy sarinay mandeha avion normal commercial ino no alainy mitifitra sary zay nataoko tao mipazoko tao satria zahay mi rahalahy miaraka de ahoana moa no itenenanao fa jet privé ary sy tena rajina sonaky misy mpanoana fa tsy izy manoana teto fa nisy mpanoana be de be ny avion naotiko teto ny hélicoptère reo vitako zany fa rehefa mba mandeha amin'ny rehefa tsisy campagne mandeha afaka mana commercial fa zava-misy dia hoe nanonjana volamena sisy manapirofo na ray mbola zakako le izy ino tereko mbola zakako le izy fa rehefa fatro kosa tsy mety andray anjaikitra tsy maintsy hitory satria za tsy nanondrana volamena na ray grama tsy ratsy ny fanondrana volamena raha manara-dalàna ianao tsy ratsy ane zany fampandrosoana firenena fa za mbola tsy nanondrana na de mpanao volamena ny dadako za koa mahay mamboatra firavaka iny raha ohatra ny teny tamin'ny mpanao gazety ray hoe dadako tsy namelay andeha amboatra volamena fa rehefa maty izy nisy fotoana lasa bijouterie de lajaniko le izy satria nanahirany saiko ny eritreritra tsy tiany dada anao anty zavatra ty ka zavatra tiako tenenao anatin'izay mahazaka kina sy teny Randriana Soniaiko inona moa kina tsy natao ahy tamin'ny nanolorana prime ministre fa nizakaiko le izy inona ny kina tsy natao ahy amin'ny resaka hoe fionako tamin'ny président Mikael fa zakaiko inona ny kina tsy natao ahy tamin'ny resaka hoe tsy nitolona sy teny raha nisy olona nitolona tsisy azananao aka na anao ampanetsena ary za tena raha nisy olona zany hoe nitsoka izy zany hoe grenade lacrymogène zany isy teny Randriana Soniaiko nandritra ny ina anaran'ity nandritra ny miavatory tsisy olona teo zananao an'izay zavatra zay ka ireny zavatra ireny no tiako ambara Johary hoe sy teny Randriana Soniaiko re tompoko dia mahazaka kina rehefa kiany fa za tsy de mamaly kina fa za kosa aloha mba io fitezanany malagasy zavatra tsisy pirofo reny ary za te hanampy ahoana ny hanampiana an'ireo influenceur reo hanao lalàna hanampina an'zareo mba hiteny malalaka ry zareo fa raha hiteny lainga kosa tsy azo atao na influenceur eto na any ivelany naiza misy reny kosa aloha mba hojeretsika le manompa koa tsy azo atao fa raha za mahatratra olona manompa eto a Madagasikara de mialatsiny fa na za mihitsy no ametraka an'izay fitoriana zay fa tsy azo atao no manompa marina mihitsy le fanazavany présidenty honorable Tshisekedi de mianakireo koa zany mitiko zavainy eo ianareo le manazavany le hoe fanovanan'le rafitra zany tena le rafitra tokony mbola ho apetraka ary tokony ho safidianan'ilo eta militaire zany misy anankiroa samihafa zany za zao belabiana niasa tamin'ireo hoe tsy manana zany na eta militaire eta militaire anankiray ihany misy fa eta militaire anankiroa ray zay mbola misy eta anankiroa koa mbola ampisafidianana farany angambany amle momban'le hoe iny etatena fa aleo ngamba rehefa na manaraka le sotra anatenanao manaraka ka zay moa izy zany rehefa tena manomboka mianany olona koa nge de tena mila fotoany ty zavatra ndolo raisinanao miaraby manahoana tompoko efa tena maheno anao zay samitratranao avy re tompoko na ino fandaharana taminao mandeha zay ary nofanitony lohan'ny intérêt-pirenena de miresaka hoe continuité de l'état izy fa tsy fanongana fanjakana
eo tsy mialam-panahy ihany afanindao fa tsy mba hoapetatra ampanao gazety dia nanao interview azy hoe dia manahoana zany anafitra n'le mandahan'le président république zay miala teo zay nareo zany sa hotazominareo le rotaona zay ferany lalam-pamorenana ihany ko nefa mitondrana n'le fitendran-dalam-panjakana zay zany nitiako hoe ainitsikitika any teo mba petraky le mpanao gazety satria le izy raha raisina amin'le hoe fitendran-draharaha dia tokony anafitra le mandahy izy zany izany hoe mbola misy telo-taona mahery kely eo dia ohatry ny alam-panahy le tsy ho vita ao anatin'ny rotaona zany ty fitendran-draharaha ty raha ohatra zay no izy fa mety ho hitan'ireo telo-taona zay ho raisiko toy ny hoe araky fipanahy ihany le izy satria raha zay zavatra misy a dia mandika an'le lalam-panorenana mametahana azy zay ihany a izy sotra toko eny ary ayamo nametranao azy fa zareo koa ohatra nefa namato tena ihany hoe 24 mois ihany io ary ohatra nanitrikitrika zanytaona ihany anay io asara hoe iza no raisina zany le fanazavan'le olona tao anatin'ny fahitalavitra sa le zavatra efa misoratra sy nambaran'le tsy efatra am'roapolo volana ary nefa nametrahana tity andro mazava satria na ny filohan'ny fanavozana ny republika na ny prime ministre zay mitarika ny gouvernement anatanteraka n'lay politika be amin'ny fanjakana dia efa nitsinjaranao anatin'izay efatra am'roapolo volana zay le asa ho atao amin'ny département ministériel tsirairay avy dia manao ny tombana isaky azakazaka raha zay orany fahazahoakany izy fa io mo asa rehefa tsisy enamo ny filohan'ny antenimera-pirenena ve zany zao no manao mety misolo ny fitondrana tapony raha sanatria raha ny vaovao eny dia hoe nangataka fanazavana any amin'ny asseseny ao aminjareo amin'ny antenimera-ndolona mikasika ny toin-draharaha manoloanan'ilay hoe fataperan'ny fempitom-piasan'izy ireo hoe ahoana zany satria mba ialana an'leo fahabangana amin'ny fanaovan-dalàna zany hoe vide institutionnel miaraba tompoko salame miarabe miaraba monsieur Ravelson Constant arahaba tratra ny taona tompoko dia matiananao amin'ny fampianaranao filozofia tsisy voatanana ataoko angamba dia zao monsieur Ravelson Constant anao malala tsaratsy fanjakana rehefa leo hoe le contrat tsisy farany nandritry ny taona dia nitaky zao ny tao amin'ny lycée Peflo taky koa ny tao amin'ny lycée Paravohitra ny tany Gegoko tsy nanaiky mihitsy hoe ataovy automatique amin'izay io intégration io satria mahafantatra ny ry olo reo fa efa possible izy amin'izay efa misy base de données efa tena azo anaovana an'izany ka le problème amin'izao zany a tsy le olona tara lacrymogène no nahazo an'le toerana dia lavalavaina foana le izy zany monsieur Constant ianao mahafantatra tsara ho zany fikarakarana taratasy satria ianao koa efa miaran'izany ka dia zay zany tiako olazaina amin'ny fitondrana amin'izao hoe io indray le fanalalavana foana taratasy sisy farany nefa efa possible le hoe automatisation an'io le intégration automatique sy le hoe rehefa le traite koa tokony automatique satria efa misy base de données azo anaovana izany tsara ary efa 2025 tsika fa efa 2002 ny takiny kasafanjakana tamin'izany ka dia io arina mbo tonga saina ny mpitondra amin'izao anatanteraka an'io fitakin'ny piasa io hoe automatique ny intégration retraite automatique fahazavadika amin'ny tolona tompoko sotra monsieur Constant matsiaro anao andisy fanantenana anao angam'izao fo izy hoe zao mihitsy ny fotoana tokony tenenan'ny mpiasa-mpanjakana madinika sy salatsalan'le nrehetrarehetra reny amin'ny zony efa voasoratra ohatr'izany a fa indrindraindrindra koa amin'le fanindritsindrininy manana fahefanany olom-bo fidy sy ny olona voatendry an'le mpiasa-mpanjakana any amin'ny toerana misy azy na mpampianatra zany na mpiasa amin'ny fahasalamana zany na iny eo koa fotoana mihitsy zany zao hitenenan'ny mpiasa-mpanjakana anjany zavatra rehetra zany anatin'le fikeonan-doha pirenena satria raha ny mpiasam-bahoaka dia amboariko tsara mihitsy hoe mpiasam-bahoaka ahodin-dralahy ho lasa mpiasan-dralahy manomboka amin'ny irakiraka mividy zavatra io ka mitohy hatrany amin'ny fampanaovana raharaha zay tsy tokony ao amin'ny tandrify azy ka tonga hatrany amin'le hoe mampandika lalàna
mampanao izy no mandray be any de anao no vonitsindro bokotra manao ny kolikoly sy ny sisa zany tena tokony hojereny mpiasa-panjakana dolo mihitsy zany ratsika ny atso vonda manarako ary raisy ninao miaraba toko Rabanareo di mirapatsika fa tratenitona miravanao nikotokosto salama toko tratenitona no famindapony fa tsy no faizatsika mandamana hoe kokoatsika satria mavita ampianarana satria manamboly fa tonga de grasy ny zavatra misy tsika mitsikabolaka ny tanana ny fona manendro ateny zavatra misy de tsy hany fa mieo ihany mivadika makaty mpanoza lasa makaty zany fa lesiteta de mitovy foana tsy misy entina de hoe tous ensemble pour réussir zany aloha baka zao nofy am'izao fa mbola tititenina amle mazaraiko iao hoe bokoteny fiainana iao ny anao hoe tsy zany zao firenentsika nanankareny zao raha tsy mitarany nametaka ny firenentsy mitokany de nasiany feno arena de maninona tsika mitsipabolaka tany raha isy tedirita de misy teny koa anaty bokoteny fiainana hoe raha ataontsika eo amonda le tary de izy no andavina nykoona etety fa zao iainatsika zao kotoatoana be tena lalana ratsy be de izy ihany no afaka manitsy any zavatra tsotra le zany safidy le zany miverina foana le tsika tany manankareny fa jereko fa mbola marina koa le bokoteny fiainana nafa firenena entre parenthèse zany tsy gasy zany milioty ny arenana milioty fa nareo mitazapotiny tsy zay zany zava-misy an'izao Yang utama fizi hari ini pencanahan nanti fajik ada kristiratan wujudnya katanya ini saksi community tes nama bangan kerja orang ini sebentar kefangkalan warna tapi di faulan ini mana nih saya cium betul cium sampai itu kami tunggu Fadli gara-gara kristianifikasi penting itu marna di sini hanya na ho an'ny kristiana na ho an'ny islam sy ho an'ny tokom-pinoana jody amin'ny testameta taloha io ngamba zao mihitsy ny fotoana andanjalanjana n'le teo anoloan'ny ranomasina mena le exodosy 700 toko 700 yave iado atsika fa atsika angina raha iny fa fotoana fandanjalanjana ny amin'izay zao ahoana koa ara no an'le tsy mangina manjary ilazain'le rahalahako teo hoe mitsipatolaka ny tantsika rehefa miezaka manao am'izay azotsika atao ie fa mandanjalanja mihitsy tsika zany zao e nangina fotsiny ve raisina ny antso manaraka ary miaraba toko salama 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 tompoko le fanambarina nataony talian'ny senasena lemersa naminy ahoana andray io de amin'ny fanekivotra zany ao fahetsigotsy ay ve tena mety fa aloha indehana mihitsy dito de tena manaratsy mitientiendrasana colonelnao satria tsy moa zany teo alolona anao mazaky fa zao izy ta tsy azaky izy fa farapolitika fa zay mihitsy zazaliel am'izao e de momba le tena momba ala zany hoe tongatao-antreto zany le président sokiny momba ny secret plutôt satria izy le teny misy olo ambadiky izy no fahafatesaka de mavakeo plutôt de fahavazay ok sotrangaro lemeria fa hainy tsara io ie efa tatsy amin'ny toerana kilana izy zao a de aty amin'ny toerana andaniny ray zao andraisana zany aloha tsy afangaro e zay mba fanamariana entana sy fifatezanako mola izy hoe ny fahalalahana tsy midika akaboraraka satria betsaka reo fioara-pefina tena na sy tena aloha tena fanabeazana ataony ambadiky zany tezany fanabeazana koa ny tena ambadiky zany a de mifanoro eto tsika de mba mifanabe fa ngamo de voatery amin'ny onjam-peo any fanany toerana misy ny tsirairay ihany avy mety zahatra tsy ampandroso zavatra raha ny Facebook de natao hifampizarana zavatra hoe mba
mampandroso izy mahasoa fa tsy ny ho any amin'ny fanotra am'izany akory de toan'ny vozana fahalalana koa zany raha hoe misy zay le ifampizarana ny tsara mba nyvozana an'izay ny am'le resaka mbo malaza resanao efa any amin'ny fitsarana ny raharaha de tsy de akinina ny fitsarana fa za ndray ve de isiny hoe valazao brito ahoana indray enao mana micro mitatitra ny vaovao zay mahakasika an'lisy ny fivoarany hoe inona ny vaovao tsy tsao fa ny vaovao amin'ny fivoarany raharaha de ataotsika indray raha zay fa ny raharaha de efa ampelatana fitsarana to le Boeing 777 zay eny amin'ny fitsarana ihany koa de miandratsika ny amin'iny raharaha iny de tondro raharaha maro samihafa zay eny anivon'ny fitsarana de ao ary ny antso manaraka miaraba tompoko salama e salama miaraba tompoko ry arabe misy zavatra mba malasa ny saiko mihitsy nisy lobam-bahoaka ve tsy natao hitatika ny fitenam-bahoaka rehetra sy ny zava-misy any am-bahoaka rehetra maro mety amintsika hoe misy forohevitra mipamoatra eo amin'ny antenera-pirenena fa mahaforohevitra azy ve natao hiaro ny mpangalatra sy ny mpandroba sy ny rehetrarehetra izy de afaka tena nitezy ty nytenenina rehetra kanefa raha misy olona zao miaro mpangalatra tonga de ampifantakana hoe fahetsokombakomba ohatran'izao fa ahoany olona io miaro mpandroba miaro mpangalatra teto amty firenena ty zay tena hitam-bahoaka ny zavatra nataony de arovan'ity olona ity de makina ampifantakana tena ohatran'ny zavatra mahagaga tena mahagaga tena mahazentana mihitsy ny mahitan'le fiteny le anga mba asa raha mba azonareo azavay de zany lavitra ny soratra de anjarany miteny zay ny averin'ny fa anjara fitenenan'ny mpanohatra izy io na tamin'ny teo aloha teo ara le hoe mpitondra le hoe vice président avy amin'ny mpanohatra ao amin'ny anteny mera-pirenena ohatra somary variana amina zavatra atsipiriany sy inona fa fifanjinjahana ohatra zany fa le tena hoe ataotsika manahoana le fifampitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena le fanjakana mihitsy zany tsy de nahitako adevitra za aloha tsy de nahitako adevitra momba an'izay loatra za matetika nyteny mihitsy ny tamin'ny teo aloha ingasy teny io tamin'izay no lehibe ny solotena ny mpanohatra nahazo an'le vice présidence fahafito ohatrany somary very amin'ny adinakola zany le ao amin'ny anteny mery de tsy miovy zay ny fahitako azy bediny namana izy rehefa hoe ahoana zay tsy mba teneninao ao amin'ny ana ngamba tsy de ao an-tsainy loatra hoe hiaro mpangalatra ny mpandroba na de nandroba firenena aza le mpitondra niaraka tamin'ny teo aloha teo za variana mihitsy tena ny tokony alehan'ny adevitra zao de hoe mba misy fahatserovatena va am'ireo milaza mpanohitra kehitrinyireo hoe zao aby ny nataonay fotanay teo anatrehan'ny repoblika zany hoe teo anatrehan'ny hoe fahefam-bahoaka ny fisarahan'ny fahefana eo amin'ny anteny mera sy ny mpanatanteraka ny fitondrana tandalana hoany haute cour de justice io natsainareo nikepoka fotsiny tao mba natenaina le ampanohatra hoe vita zay fotoanan'izany fa de mahatsiaro tokoa zay fa nisy anjaranay ny natonga an'izany nitozo teto ary de lasa fanjakandra vatomangany teto fa tsy any loatra le mpanohatra anatin'ny anteny mera eto amintsika na ny teo na izao otoizana zay totsika hoe resaky zay sy ny fandraisana ny antso aorian'reto dokam-barotra vitsivitsy reto